Nanao fitsidihana ara-pomba fanajana ny filohampisolitoerany antermiera ampirenena Ramatoa Soflira Prinsia tao amin'ny lapan'Tsimbazaza ny alatsinainy 7 janoary 2025. Ny filohan'ny parlemanta panafrikanina teo aloha Andriamatoa Ndoko Daingrose sy ny parlementera Albino. Io fitsidihana io moa dia fitsidihana izay nafahany roa tonta ny fampizara sy ny fanakalo hevitra ny amin'ny fampivondronana ho amin'ny fampandrosoana any Afrika. Tompoko vavy sy tompoko lahy mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary aza adino ihany koa ny manao j'aime ny video, indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Toamasina indray no hanombohantsika azy amin'ity video ity. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay navoakany Kamindia Mahazo, ilay mpanao gazety monina any Toamasina. Moto halatra tratrany lozam-pifamoivoizana. Tratrany ny lozam-pifamoivoizana noho ny fandehanana mafy ny moto iray teny amin'ny lalam-baovao Lavazy Rasta Toamasina ny Andro Omaly. Naratra ny tongotro ilay nitondra azy, nandositra izy ary efa karohina. Raha ny fantatra araka vaovao izay navoakany ity namana ity moa dia moto vo avy nangalarina io tratrany lozam-pifamoivoizana io ary efa hitany tompony ihany koa. Izany moa ny zavatra nitranga teny Toamasina ny Andro Omaly koa dia zareo kely aminareo. Fa ity anankiray manaraka ity kosa dia anisan'ny tsara ho fantatra koa dia izany indrindra no antony zarako izy ity aminareo. Ny mpanao gazety anankiray izay tena mpanakihana mafy ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy iza moa izany fa Ferdinand Selo dia ny haiko fa mandroso i Madagasikara. Rokady amboho mahitsy hoy ny fanambarana izay nambarany mandroso i Madagasikara fa tampina tanteraka ny lalana ety amboho mahitsy hoy hafatra miafina izay voarainy ity mpanao gazety ity ary tena ny haiko ampabe maso izy fa tena mandroso i Madagasikara satria araka hitantsika amin'ny sary izao fa tena mitohana tanteraka. Ny lasa raha teo moa dia tsy fanadino satria anisan'ny tenen'izany zany Andriamatoa filohan'ny anterimeran-doholona tsy iza moa izany fa Generaly Ravalomanana. Madagasikara hoy izy dia tsy mahantra satria feno fitohanana ny tanàna Antananarivo, feno fiara ao Antananarivo renivohitra. Ka izany fiara feno ao Antananarivo renivohitra sy ny fandehanan'olona any amin'ny supermarché izany no anisan'ny maridrefy andrefesana fa tsy mahantra i Madagasikara raha araka ny fanambarana izay nambarany izany Generaly izany tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay. Amin'izao fotoana izao moa indrindra ankehitriny dia ny haiko ny mpanao gazety izay mpanakihana fa tena mandroso i Madagasikara satria nahita ireto fiara ireto sy ireo fitohanan'ny fiara BDB. Miresadresaka mikasika an'izay Generaly Richard Ravalomanana izay moa isika dia ndeha moa hijerevantsika kely ny hafatra izay nambarany Augustin Andriamananoro. Tonga nitondra ny teny fiarabana sy firariantsoa ho an'ny Generaly Richard Ravalomanana filohan'ny anterimeran-doholona ny tenako sy ireo mpiara-miasa ampitarika ny fikambanana maro eto amin'ny boriborintany voalohany. Ray aman-dreny ny firenena mahery fo sy mahitsy fiteny nanamarika ny tantaran'ny Generaly Richard Ravalomanana ary nanana ny haitarika madio teo amin'ny andraikitra maro efa noraisiny. Mankasitraka azy ary mirarisoa ho azy avita be eo amin'ny adidy lehibe izay antsorohany hoe hafatra izay nambarany Augustin Andriamananoro rehefa nanambarany mikasika ny Andriamatoa Generaly Richard Ravalomanana. Augustin Andriamananoro moa dia iarahantsika mahafantatra fa solombavam-bahoaka ao amin'ny boriborintany voalohany ary anisan'ny tena olona ankaikiny izany Generaly Richard Ravalomanana izany koa dia anisan'ny teboka izay tena nofaritany ny mikasika an'ity Generaly ity dia ny hoe Generaly ray aman-dren'ny firenena, Generaly mahery fo ary Generaly mahitsy fiteny ihany koa. Izany moa anisan'ny tena nofaritany ity solombavam-bahoaka ity ny mikasika
any ilay generaly Richard Ravalomanana. Rehefa avy nilaza mikasika an'izay moa isika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha ary isika ilazana hafa manaraka indray. Fa ity anankiray ity kosa dia anisan'ny zavatra malaza maneran-tany ary zavatra misongadina maneran' izao tontolo izao. Izy ity moa dia resaka fifaninanana misy eo amin'ny Etazonia sy Chine. Mifaninana i Etazonia sy Chine. Raikitra indray ny fifaninanana eo amin'ny DeepSeek intelligence artificielle sinoa sy ny ChatGPT any Open intelligence artificielle any Etazonia. Mahomby kokoa ny DeepSeek izay farany tantsaina artificielle navoakany sinoa raha oharina amin'ny ChatGPT any orinasa Amerikanina Open intelligence artificielle raha nambarany ireo mpampiasa azy. Maro ny farany tantsaina artificielle efa miforona amin'izao saingy tsy nisy afaka ny faninana tamin'ny ChatGPT raha tsy ny DeepSeek izay vao nivoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Raha araka ny fantatra mikasika anireto zavatra anankiroa izay mifaninana ireto moa dia $10.4 fotsiny ny vola lany tamin'ny fanamboarana ity intelligence artificielle any sinoa ity, raha toa ka $10 no lany Open intelligence artificielle tamin'ny fiketrehana any ChatGPT. Ary raha nambarany mpampiasa ity DeepSeek ity ihany koa dia iva 30 koa ny sarany fampiasana ny API any DeepSeek raha oharina amin'ity ChatGPT ity. Ary tsara ihany koa ny manamarika fa anisan'ny application memempona izay be mpitelecharge indrindra tao amin'ny App Store io intelligence sinoa io tamin'ny farany herinandro teo tao Etazonia. Zany moa ny zavatra malaza maneran-tany sy ny zavatra misongadina maneran'izao tontolo izao ny mikasika ny fifaninanana eo amin'ny DeepSeek intelligence sinoa sy ny ChatGPT ho an'ny Etazonia. Raikitra indray ny fifaninanana eo amin'izy roa ireto ka be debe ny olona maka ny DeepSeek ilay intelligence artificielle sinoa raha oharina amin'ity ChatGPT intelligence artificielle any Etazonia ity. Rehefa avy ny lazalaza sy ny resadresaka ny mikasika any ChatGPT iny moa isika sy ny DeepSeek iny ny hamaranantsika tanteraka ity video ity moa dia ireto sary hitantsika ireto. Ireto sary hitantsika ireto moa dia Ambomboatavo any amin'ny distrikany Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro. Kanto tena kanto ny tontolony ary mahatalanjona sy mahatehonina ny hakantony. Izahay ato moa dia mizara ireo toerana rehetra mahafinaritra misy ao a Madagasikara ary izany moa dia tsy ho lany velively, tsy ho lany na oviana satria ao a Madagasikara dia be dia be ary betsaka ireo toerana kanto sy mahafinaritra ary mahatalanjona ihany koa. Raha sendra malalaka momba mandalova fa tena kanto ity toerana zareko aminareo ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanahay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisy. Zay fa tsy halavy ny resaka ametra veloma izay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.